lalan'Andriamanitra namoditra ny teny dia sitrany ianao androany. Sitrany ianao androany. Na ny zazakely arany rehefa nametrahan-tanany dia sitrany. Andriamanitra rehefa mamangy anao tsy mifidy izy hoe firy taona ianao. Fa ny zavatra angatan'Andriamanitra aminao amin'ny finoanao isokatra fotsiny dia afaka ny ho raisinao tokoa izany. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Hita eto koa ny voninahitr'Andriamanitra miseho. Eto ny fanatrehan'Andriamanitra. Mientanentana tokoa izy ireo ambanin'ny herin'ny fanahy masina. Ao amin'ny boky Matthieu 5:5-5 dia miteny hoe ary Jesosy nandeha nitety ny tanàna rehetra sy ny vohitra, nampianatra tao amin'ny sinagoga sy nitoro ny filazantsara ny fanjakana ary na asitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofo rehetra izy. Ny aretina rehetra no sitrana androany. Ny rofo rehetra no sitrana androany. Tsisy tsian'Andriamanitra atao. Androany ny fotoananao. Androany ianao no mandray ny fahagaganao androany. Mino izany ve ianao? Afaka mino izany ianao. Satria ny teniny dia velona, ny teniny dia fanahy. Eto ny lelan'Andriamanitra mivavaka ho an'ny olona mandeha amin'ny chaise roulante. Ny olona tsy afaka mandeha. Zao ny fotoananao, tsy zavatra tsy hain'Andriamanitra tao. Tsy zavatra tsy hain'Andriamanitra tao. Na firy taona ianao teo amin'ny chaise roulante io, androany ianao mbola afaka mandeha indray. Amin'ny fotoana ianao manaiky an'izay fahamarinana izay. Jesosy ilay tsy niova omaly an'io sy mandrakizay. Soratra masina dia nampatsiahy antsika hoe ary na asitrana ny aretina rehetra mba amin'ny nofo rehetra Jesosy. Isika ilay Jesosy amin'izao vanim-potoana izao. Isika ilay mitondra ny fanatrehany amin'izao vanim-potoana izao. Noho izany isika natsoina hitondra an'izay fanasitrana an'izay amin'ny aretina rehetra. Amin'ny fotoana ianao mino an'izay teny izay dia afaka miasa ao aminao fanasitranany. Halleluja. Eto ny lelan'Andriamanitra nitsoka ny osotry ny fanahy masina taminy. Mandray ny osotry ny fanahy masina izy ary mientanentana ny amin'ny manontolo. Teo ny lelan'Andriamanitra ny teny hoe afaka izy dia afaka tokoa izy. Halleluja. Eto tokoa ny fanatrehan'Andriamanitra. Hitantsika fa manomboka mandeha ty ray aman-dreny anankiray ty voninahitra an'Andriamanitra. Izy ilay mipetraka teo amin'ny chaise roulante. Halleluja. Eto Andriamanitra ho amo. Velona ny Andriamanitra ivavahana. Velona Jesosy Kristy. Velona Jesosy Kristy. Tia zao olona na teo amin'ny chaise roulante ihany koa izy afaka mandeha izy ankehitriny. Halleluja. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia marina. Ny tenin'Andriamanitra dia fanahy. Ny tenin'Andriamanitra dia velona. Rehefa miteny Andriamanitra hoe nasitrana ny aretina rehetra izy mba amin'ny rofo rehetra dia izay tokoa no hitranga eo amin'ny fiainanao. Halleluja. Eto ny fanatrehany. Tsapanao ve izany atmosfera izany eo amin'izao fotoana izao? Eto ny voninahitry ny ray. Eto ny fanatrehan'Andriamanitra. Teny lelan'Andriamanitra hoe sitrana izy ary dia sitrana tokoa izy ankehitriny. Halleluja. Mbola manohy ny vavaka ho an'ireo olona amin'ny chaise roulante eo an-trano izy. Tsy maintsy mijoro avokoa nareo. Amin'ny fotoana ianao tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsy mivoaka eo ianao ka tsy mahasikasika avy aminy. Tsy diso anjara ianao raha tonga mihaino eto amin'izao fotoana izao. Tsy diso anjara ianao raha tonga eto amin'izao fotoana izao. Jesosy ilay tsy niova omaly an'io ary mandrakizay. Izy ilay manatanteraka ny fanasitranana amin'ireo olona ireo afaka manasitrany anao izy androany. Halleluja. Teo ny lelan'Andriamanitra mibaikony dia minihiny hiala teo amin'ny vatany dia sitrana tokoa izy afaka mandeha. Soamantsara izy ankehitriny. Halleluja. 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 Tsy anankiray ty tapaka lalandray. Eto ny lelan'Andriamanitra mibaikony dia minihiny miala eo aminy amin'izao fotoana izao. Mametra tanana eo aminy ary miantso azy hitsangana sy andeha amin'izay finoana izay. Olona teo amin'ny chaise roulante na mitsangana raha tsy vitany. Ankehitriny izy vita treo ankehitriny izy dia nandray ny kasika. Halleluja. Mahery tokoa ny osotry ny fanahy masina eo aminy. Hitsangana izy ankehitriny. Hitsangana izy ary andeha. Halleluja. Tsy anankiray ty indray voany arthrite.
eto lehilahin'Andriamanitra nitazona ny tanany ary nitsangana tamin'ny finoana izy tahaka miteny hoe mitsangana ianao dia nitsangana izy. Mifarana eto ny fahalemenao ray aman-dreny. Sitrany ianao androany. Indray ny herin'ny fanamasina izy dia miasa eo amin'ny vatany amin'izao. Mitondra ny fanasitranany eo amin'ny vatany amin'izao fotoan'izao. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Rava ny chaise roulante rehetra tsisy tavela intsona dia iray ary. Sitrana avokoa ny olona araiky nambarany soratra masina hoe na asitrana ny aretina rehetra. Izay tokoa ny zavatra mitranga amin'izao fotoan'izao. Sitrana ianao androany. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Halleluja. Miankohaka aminao izay androany Tompo. Asandrato ny tananao amin'izao fotoan'izao miankofa ianao aminy. Asandrato ny tananao masina iny entinao miankohaka aminy amin'izao fotoan'izao. Izay ny maha-izy azy. Halleluja. Izy ilay mpanjaka amin'ny mpanjaka. Izy ilay mpanjaka amin'ny mpanjaka. Izay tokoa maha-izy anao. Misaotra anao Tompo Jesosy. Misaotra anao Tompo Jesosy. Tena tsara tokoa ny Tompo. Be famindrampo izy. Madio izy. Ary marina izy. Marina izy. Izy ilay Andriamanitra mandrakizay. Amen. Izarany soratra masina aminao aho androany. Dia avy eo hivavaka ho anao manerana an'izao tontolo izao. Ary hivavaka ho an'izay olona eo amin'ilay grand écran eo ihany koa. How many times have you heard someone say that God said he will not share his glory with another? Impiry ianao na hen'ny olona miteny hoe Andriamanitra miteny hoe Andriamanitra tsy mizara ny voninahiny amin'ny olon-kafa. Impiry ihany koa ianao na heny hoe tsy misy olona na dia iray aza afaka maka ny voninahitr'Andriamanitra na mizara ny voninahitr'Andriamanitra. Hitanao betsaka ny olona. So much so we really think mahatonga antsika lasa mieritreritra hoe ny zavatra ambaran'ireo olona ireo dia tena marina tokoa ao amin'ny ara-panahy. Fa androany dia tiako aseho anao hoe taiza nahitany an'izay zavatra izay ary inona ny ambaran'ny soratra masina mahakasika an'izay. Ao amin'ny bokin'i Isaia toko 2:7 andiny 5. Hoy ny soratra masina hoe izaho no Jehova, izany no anarako, ka ny voninahitro tsy omeko ny hafa na ny fiderana ay ho an'ny sarin-javatra voasokitra. Ary tena marina tokoa fa izay nambaran'Andriamanitra hoe tsy ho zarainy amin'ny olon-kafa ny voninahiny. Dia teto ihany koa nazavany ilay izy expressions. You understand raha tianao ho fantatra ny asa fanompony Isaia ara-paminaniny tamin'izay fotoan'izay ny fomba nanambarany an'ilay fahamarinana izay nisoratany tao anatin'ny faminaniana maro izay navototrany. Raha lazaina amin'ny teny hafa rehefa mianatra mandala ny bokin'i Isaia ianao dia hitanao hoe rehefa miteny izy hoe izaho no Jehova, izany no anarako, ka ny voninahitro tsy omeko ny hafa na ny fiderana ay ho an'ny sarin-javatra voasokatra. Ny tiany ambara eto dia izao. Spiritually, what it refers to as graven images. Which means izay midika hoe I will not give my rehefa miteny glory izy to hoe another, tsy ho zaraiko amin'ny hafa ny voninahitro, other gods. Andriamanitra hafa ny tiany ambara eto ao with graven images. Ary ireo andriamanitra ireo niseho tamin'ny alalan'ny sarin-javatra voasokatra. Dia eto Andriamanitra tena miteny hoe tsy misy tokoa ny andriamanitra hafa ankoatran'Andriamanitra.
na hoe tsy misy sampy hitanao ny sampy izay niankofan'ny olona tamin'izany fotoana zany reny démonie reny Demons are behind those. démonie no ao ambadiky ny reny sary ankofan'ny olona ireny reny le hoe sampy And so when men sacrifice ka rehefa nanao sorona ny olombelona tamin'ireny andriamanitra n'izy ireo reny idols, reny sampy the reny Bible says dia ny the baiboly miteny hoe sacrifices that they le offer fanatitra izay nomeny ny to andreny idols, andriamanitra reny they reny are sampy reny offering to demons dia and not to nomeny God. amin'ny devoly reny fa tsy nomeny So an'andriamanitra it's not God that's behind those zany hoe idols. tsy andriamanitra mihitsy ny ao ambadiky It's reny demon sampy spirits reny that are behind fa idols. ny fanahy ratsy ny ao ambadiky And ny reny that's the sampy reason reny God says ary to zay no us, mahatonga an'andriamanitra Do miteny not antsika hoe worship idols. aoka isika tsy hanompo sampy No, you cannot represent God with any form. ianao tsy afaka maneho an'andriamanitra amin'ny alalana sary You can't do that. amin'ny alalana You sary tsy cannot afaka worship ataonao something zany that you made with your own hands. ianao tsy afaka niankoka amina zavatra anankiray Neither should you worship another creature. ianao ihany koa tsy tokony hiankoka amina zavaboary hafa Only God deserves to be worshipped. fa andriamanitra irery ihany no But you see, mendrika ny God made fiankohofana us. fa hitanao And andriamanitra I want to nahatonga show antsika you something. ho zavatra That the tsara Bible kokoa ary ndraso tells ane us. asehoko anao ny zavatra lazain'ny baiboly So when mahakasika men an'izay are concerned about God not wanting to share his glory with satria manko ny olona another, mifantoka loatra hoe andriamanitra hono tsy mizara understand exactly vonainy amin'ny hafa what the scriptures tokony ho tell us. fantany hoe inona tokoa ny What is ambaran'ny God's soratra masina intent inona ny zavatra in his tian'andriamanitra communication. ambara ao In fact, I'll anatin'izay read tenina another fototra portion to an'izay you in ndaony Isaiah tsika chapter 48 and verse number ao 11. amin'ny isaia Look at it. toko fa valo amby efapolo For my own andiny faraika sake, amby even folo for hoy my izy own soratra sake masina will hoe I noho ny do it. tenako For how shall eny noho ny tenako my ihany name no be anaovako polluted? izany indrisy And I will not give my glory unto lotoina ny another. anatrako ary ny voninahitro tsy How do omeko you ny hafa pollute the name of God? eto zareo hoe nandoto ny By anaran'andriamanitra mixing the worship of God. satria natambany tamin'ny zavatra fony zava-pona ny So every fiankofana time he talks amin'andriamanitra about ka tamin'ny fotoan'andriamanitra not ny giving resaka his glory to mahakasika ny another, hoe izy tsy mizara ny voninahiny he's amin'ny not hafa referring izy tsy miresaka to sharing his glory with human mahakasika ny beings. hoe tsy mizara ny voninahiny Always amin'ny God's olona plan zay foana ny plan'andriamanitra to share hatramin'izay his glory with izara ny human beings. voninahiny amin'ny That was olombelona God's plan from the zay ny beginning. planina n'andriamanitra zay ny drafitra always n'andriamanitra wanted to do it. hatramin'ny ahariny an'izao tontolo izao zay foana ny Glory tao am-pony refers to satria ny voninahitra dia maneho ny fahatsarana fahatanterahana being fahatsarana top class. amin'ny tena hoe fahatsarana ambony indrindra fahalebiazana Look at what the Bible tells us when Reo man ane, ah, sinned and what happened to him. In zavatra Romans chapter 3 nilazain'ny and verse soratra number masina 23. amin'ny Look at what the olona Bible manota dia inona zavatra nataon'andriamanitra ao amin'ny bokin'ny romana toko fahatelo andiny fahatelo amby roapolo milaza hoe fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'andriamanitra noho ny fahotany na tonga azy niala tamin'ny voninahitra glorified man. But when man sinned, midika izany fa andriamanitra efa nanome ny voninahitra tamin'ny olona fa tamin'ny fotoana ny olona nanota dia niala tamin'izay voninahitra izay fa rehefa tonga jesosy dia tonga jesosy amerina ny laona izay voninahitra izay ho amin'ny olombelona raha so ane asehoko anao indray izany so you see that's God's plan. zay ny planon'andriamanitra zay ny drafitr'andriamanitra aneho ny voninahiny eo amin'ny fiainanao ianao dia tsy olona malemy na hoe zavaboary malemy ka hoe tsy rarahin'andriamanitra tsy izay mihitsy andriamanitra nahary ianao no nitanjona manokana How human beings describe you. aza misaintsaina ianao amin'ny famaritana ataon'ny olombelona mahakasika anao In more fortunate positions than others. Mety and misy look olona down at you. petraka amin'ny toerana ambony kokoa izy dia ambany ny fomba fijeriny anao tsy maninona izany raha manambary anao reny olona ireny satria tsy reny olona ireny no nahary anao tsy tokony reny olona ireny no mamaritra ny karazam-piainana tokony What you hanananao become is between you and God. mahakasika anao dia entre anao sy andriamanitra ihany zany ka ny zavatra tokony ho ataonao amin'ny fiainanao fataro ny planon'andriamanitra eo amin'ny fiainanao halleloja It was sin. ary efa nasehoko taminao hoe Short of the ny glory. fahotany na ny ota nanalanao nanala ny voninahitra tamin'ny In his olombelona prayer to the Father. fa ndahoany jerentsika ny vavaka nataon'i jesosy kristy ao amin'ny jaona toko fa fito amby folo andiny fa efatra amby roapolo ndao ovaka itsika izay
Hoy soratra masina hoe He prays to the Father. He says, teto a Father, mivavaka tamin'izay I Jesosy will niteny hoe ray eo that they also whom tiako thou hast given mba me ho any amiko be with me where amin'izay I itoerako am, ireo izay nomenao ay that they may mba hahita ny behold my voninahitry glory, nomenao ay izy which thou hast fa efa given ty me. ay ianao For thou lovest me before the fony sy foundation of the mbola world. ary ny This is a prayer. fanorenana He's izao praying tontolo to the izao Father here. eto Jesosy mivavaka He tamin'ray goes a on praying. Next verse. andiny Oh, manatraka righteous Father, ray marino the world had not tsy known, nahalalanao izao tontolo but I izao have known fa thee. izao And these nahalalanao have known that thou ary hast sent ireto me. efa He's mahalala fa referring to his ianao no disciples. naniraka ay ny mpianatra ny tia And I niresana have declared unto tamin'ity them thy resaka ity name, ary and I will declare it that ary the efa love nampahafantariko wherewith thou azy ny hast loved anaranao me may ary mbola be in hampahafantariko them, ihany and mba ho ao aminy I ny fitiavana izay in nitiavanao them. ay ary izaho Wow. koa ao amina wow That's wonderful. mahatalanjona e That's wonderful. mahatalanjona tokoa Then I want you to go to verse 21. laotsika andeha ao amin'ny andiny faraiky amby That roapolo they all may be hoy izy hoe one. mba ho iray ihany izy As rehetra thou, tahaka Father, anao in ray me, ato amiko and I ary in izaho thee, koa ao aminao that they also may be mba ho ao one in amintsika koa us, izy that mba the inono world izao may tontolo izao fa believe ianao no that naniraka thou ay has sent me. halleluja This is extraordinary. tena tsara loatra ty soratra masina I ity want you to think about what Jesus is saying sainsainao here. anie This zavatra is ambaran'i jesosy extraordinary. kristy eto hoe mahatalanjona next loatra ty verse. andiny Watch manaraka now. jerevy tsara And the glory ary ny which omeko thou azy ny gavest me, voninahitra I have izay given nomenao them. ay halleluja enao ave zany That's wonderful. mahatalanjona tokoa That's not a promise. tsy fampanantenana izy io That's a statement of fact. fa izany a fanambarana ny zava-misy tokoa tsy mampanantena Andriamanitra hoe amey voninahitra Glory which thou fa hoy izy hoe ary nomeko azy efa tamin'ny lasa nomeko azy ny voninahitra izay nomenao ay mba ho iray izy tahaka ny maharay This is atsika e extraordinary. mahatalanjona Imagine if you never find this out. sainsaino ane hoe raha mbola tsy fantatrao mihitsy zany tenin'Andriamanitra zany a Glory. fa androany ianao mahafantatra hoe And nomen'Andriamanitra sickness anao comes ny to your body, you voninahitra will accept it because the world tells you you are teo unfortunate. aloha teo ianao rehefa tsy salama dia nekenao zany satria izao tontolo izao niteny tamintsika hoe ara-dalàna ny And they try their best aretiny to see what they can do for you. And then where they fail, that's the limit of your life. Remember, tsarovy there was a day nisy andro that tuberculosis ny was a killer tuberculose disease and there was no medication. dia tena hoe aretina namono olona ary tsisy vahaolana mihitsy tsisy There was fanafody a taona time marilasy zay malaria was a killer disease. tahaka izany ihany koa And there was no ny tazo answer, mahery no medical solution. namono olona betsaka satria tsy mbola nahita Now vahaolana in ny medicine, ny they can manam-pahaizana help you dokotera if you've got tuberculosis. fa ankehitriny a If ny you've got siansa malaria. afaka manampy when anao a they na didn't have ny the fanafody a efa afaka manampy it was a anao raha death ohatra hoe sentence. voan'ny tazo ianao na voan'ny These are still tuberculose killer ianao diseases. But because mbola it's mamono medication, tokoa ireo aretin'ireo fa I'm noho ny happy and say, vahaolana "Well, efa I'll hita take zany hoe ny medication, fanafody I'll avy fotoana zany ianao a But the matsapan'ireo day aretin'ireo ka before mihinana they found fanafody out a how to cure it, dia sitrany ianao it was the end. fa tamin'ny If fotoana you izy ireo a tsy suffered nafantatra from hoe it, nisy fanafody that was the afaka end of the nasitrana life. an'ilay aretina Meaning that dia people live their lives according maty to ny the olona limitations tratran'io of other men. midika zany fa ny fiainan'ny olombelona dia Waiting for voafetrany somebody to fahatakarany hafa zany hoe raha tsy misy fanafody a When you amin'iny come to aretina iny dia ho Christ, maty ny olona anankiray When you know Jesus Christ, dia tahaka izany ihany koa raha tonga ao You amin'ny kristy learn to ianao use his rehefa name. mahafantatra an' jesosy kristy ianao dia afaka He gave you mampiasa ny anarany izy le Glory nanome ny means voninahitra izy le nanome ny fahasalamany raha ny hoe asehoka anao the tsy e epistle of St. John, ndao ny antsika andeha ao amin'ny and let bokony us read jaona verse number 2. epistily jaona Look at what it says. Beloved, jaona I fahatelo a wish toko voalohany above andiny all faharoa things hoy izy hoe ry malaly mangataka aho mba ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahaka izay anambinana ny fanahinao ihany koa hitanao ve zany hoy izy hoe zany ny faniriko mba ho ambinina ianao ary mba ho salama That's better than even zany zavatra tsara kokoa no I fanasitranana want you sick. hoy izy hoe tsy tiako ianao ho arary Healthy. tsy tiako ianao a ho salama Did you know that was God's plan? mba fantatrao ve fa zany tokoa ny plan'Andriamanitra ho anao zany ny plan'Andriamanitra ho anao Jesus has given you glory. jesosy kristy efa nanome anao ny voninahitra ndraso asehoko anao Look indray at ty Romans ao amin'ny bokin'ny romana toko favalo from verse
28. Romana toko fahavalo andiny fahavalo amby roapolo. And we know Ary fatatsika after you become a Christian, dia ao aorianany ianao lasa kristianina, ianao lefa manana ny tombo Jesosy Kristy, ny fanahy efa ao amin'ny fiainanao, dia tia ny teny ambarano anao, tia ny ambaran'i Jesosy anao. Hoy izy hoe, ary fatatsika that all things fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa avokoa. Mibika izany fa amin'ny fotoana ianao mandray an'i Jesosy Kristy, amin'ny fotoana ianao mahafantatra an'i Jesosy Kristy, dia tsy zavatra hoe tsy azahoanao tombontsoa izany, tsy misy na dia iray akory azy, tsy misy zavatra eo amin'ny fiainanao na inona izany ka tsy hoe azahoanao tombontsoa. Saintsaignao anie Jesosy and it was in the sea. Rehefa teo amin'ny ranomasina izy ka nisy kotrokorana sy kotrobaratra teo, dia inona ny zavatra nitranga? Hoy Jesosy fiadanana, dia nitranga tokoa izany. Sainsaino izany. He raised the dead. Izy nanangana maty. In fact, today I was reading another testimony. Ary tandroany na eny fijoroana vavolombela ihany koa nitranga foana izy ity. Ray amin'ny pastorako nizara an'izay, nisy olona nitondra zazakely. The girl died. Efa maty ny zazakely iny. The doctors certified her dead. Ary ny dokotera efa nanambara mihitsy, efa namoaka sertifika hoe maty ny zaza iny. Bury your daughter. Ka ina zany toy an'izay ndana mandevina ny zanakao ianao, zay sisa ny azonao atao. And the woman said never. Dia hoy izy dia raha matoa hoe sanatria izany, sanatria izany. She said, I'm not burying my daughter. Tsy ho aleviko mihitsy ty zanako ty, tsy ekeko izany. And she took the rhapsody of reality. Dia nalainy ny rapsodia famarina, halleluja. And she opened to the page. Ny sikafany rapsodia Things was advertised. tao anatiny iny nahitany any publicité any Healing Streams. The girl shook. Dia napetrany teo ny zanany, ary tonga dia nitsangana tao maty ny zazakely. Halleluja. All the time. Izay zavatra izay mitranga foana izay, tsy vaovao mihitsy izany ankehitriny. Halleluja. That was just today. Izany zavatra nitranga androany. Halleluja. Think about it. Wow. Because Sainsaino with izany. God, the Bible Satria miaraka amin'Andriamanitra, hoy ny Baiboly, of Jesus, nothing is impossible. He says, hoy Jesosy Kristy hoe tsy zavatra tsy hain'Andriamanitra atao, ny zavatra rehetra afaka mitranga. the angel said, with God, nothing shall Hoy ny anjely hoe amin'Andriamanitra afaka mitranga ny zavatra rehetra. Dia hoy Jesosy hoe raha mino fotsiny ianao dia afaka mitranga ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra, ny zavatra rehetra. in Christ. Ka ankehitriny ianao amin'ny Kristy Jesosy, ankehitriny ianao mino an Jesosy Kristy, tsy misy zavatra Possible. izay tsy afaka nitranga, izay tsy afaka ny ho tanteraka eo amin'ny fiainanao. Advantage. Tsy misy zavatra na dia iray araka hoe tsy ho tombontsoa eo amin'ny fiainanao. To that verse, 'cause I gotta Dao show hoe you. vertsika iverinao amin'ny Romana toko fahavalo andininy fa valo amby roapolo. And we know that all things. Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra, hoy izy hoe fantatsika. We assume. Not Tsy hoe mety angamba, mety fantatsika fa hoe tena fantatsika resy lahatra izy hoe fantany tokoa. together for good. Fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tia an'Andriamanitra, dia izay vao anso araka ny fikasana Christ. raha You're teo. called according to his purpose. Fiainanao ve dia natsoina araky ny sitrapon'Andriamanitra tokoa? Refuse to be sick anymore. Ianao tsy anaiky ny aretina intsony. Amin'ny maha-kristiana ianao mampiasa ny anaran'i Jesosy Kristy. Iny ampianariko izay omaly. Says, use the name. Afaka omaly. Ampiasao iny anarana iny. Amin'inona zavatra ataonao dia ampiasao izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Symptoms come to your body. Rehefa ianao misoritra aretina dia ambara hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy roasiko ianao. Roasiko ny fahalemena amin'ny vatako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Keep reading. Ndao tohizantsika andiny manaraka. And we know that all things work Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa avokoa ahasoa izay tia an'Andriamanitra, dia izay vao antso araka ny fikasana raha teo. like this. Andiny manaraka, satria izay fantany raha teo no notendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany. Yes. If he is God, he should. For whom he did foreknow, Satria he izay also fantany did raha teo predestinate no to notendreny koa conform hitovy to the endrika amin'ny image of zanany his mba ho son. lay matohy amin'ny raha lainy maro izy. I read your scripture. Vakiko io soratra masina io, enoy tsara. Predestinated in Christ Jesus. Ny mahakasika anao dia efa namboarina mialoha ao amin'ny Kristy Jesosy mba hahatonga an'izay iray araka ny tenan'Andriamanitra. Izay no lazain'ny Baiboly. Go to first epistle of St. John, chapter Ndao 4, antsika andeha eo verse amin'ny number 17. jaona voalohany toko fa efatra andininy fa fito ambin'ny folo hoe, hoy izy hoe, Perfect.
that we may have boldness in izany no atanterahana ny fitiavana amintsika mba hananantsika fahasahina amin'ny andro fitsarana in this world. fa tahaka azy isika eto amin'izao tontolo izao tsika no tahaka azy fa tsy hoe rehefa tonga ny an-danitra enao ve zany You know, when we talk about the day of judgment is coming, hitanao efa miresaka amin'ny andro ny fitsarantsika dia betsaka ny olona matahotra satria nahoany miaina ao anaty fahotana izy but we in fa isika ao amin'ny Kristy isika dia manana fahasahina amin'io andro ny fitsarana io izay ny nambarana hoe izany no atanterahana ny fitiavana amintsika mba hananantsika fahasahina amin'ny andro fitsarana fa tahaka azy isika eto amin'izao tontolo izao isika dia namboarina back to it. Romans 8:29. dao iverinao amin'ny bokin'ny Romantsika toko 7:20 He also did Avertsika ho vakiana hoe conformed to the image 7 satria izay fantany teo no nitendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany mba ho lamatoa amin'ny rahalahy maro He's izy saying Jesus is your brother. ambarany aminao eto hoe Jesosy Kristy ny rahalahinao na Jesosy Kristy no anatahanao Born Jesosy Kristy no lamatoa joint heirs. ary isika le mpiara-mandova ao aminy halleluja Oh, this is remarkable. tena mahatalanjona tokoa zany Just an addition for you, so you can want to study it later on. tiako ampiana kely ty mba hahafahanao mifatika How amin'ity did Jesus become God's first tahaka ny ahoana ny nahatonga an'i Jesosy ho lasa Andriamanitra hitanao rehefa maty izy died? rehefa maty izy He had become sin for us. The maty izy lasa nivadika ota izy satria ny fahotana rehetra dia teo aminy avokoa dia izy no fanehoana ny fahotany olona rehetra dia izy maty dia nakany elo teo amin'ny toerantsika when he fulfilled the rehefa natatateraka ny izay fahamarinana izay izy from the dead. dia Andriamanitra nanangana azy tamaty ary rehefa natsangana tamaty God's izy prophetic words were, teny faminaniana an'Andriamanitra taminy "Thou hoe art my son, hoe this day ity have I begotten thee." no zanako It was when Jesus was born again. izay zay Jesosy rehefa nateraka indray Born from hitanao Jesosy Kristy le nateraka indray zay ny ambaran'ny That's why he soratra says masina every one of us must be born again. izay mahatonga n'Andriamanitra miteny hoe tsika rehetra mila nateraka indray You were born in sin. satria raha teraka teto an-tany tsika dia teraka tao anatin'ny fahotana ny fahotana dia tonga avy any amin'ny Adama avy tany amin'ny Adama no ny aviany Everybody that was born into this world ka ny olona rehetra izay nateraka was born. teto an-tany zay dia nateraka ny tao anatin'ny fahotana avokoa satria taranaka Adama Must be born again. ka zay mahatonga an'i Jesosy miteny hoe mila ateraka indray ianao Himself. ka i Jesosy Kristy nitondra ny ota rehetra tao anatiny izy le maty tao anatin'ny fanahy izy dia zay nanampisaraka anazy tamin'Andriamanitra zay natonga azy niantso teo amin'ny fijaliana hoe Andriamanitra nahoana ny tena velanao irery aho satria teo aminazy ny fahotany dia zay nitondra anazy tany God elo raised him from the dia rehefa avy eo tsy nijana teo fa Andriamanitra maty And when he was raised from the ary rehefa natsangana tamin'ny maty izy dia hoy ny Baiboly hoe our justification. izy natsangana ho amarinina atsika izao ankehitriny zasenao dia lasa marina satria ny fahotantsika rehetra dia efa nividiany Jesosy Kristy avokoa That's extraordinary. mahatalanjona But that's the gospel of Jesus. zay ny filazantsarany Jesosy Kristy tompo Paid the full penalty. izy no efa nandony fahotana rehetra Everything that was ever wrong with you. That zavatra tsy nety mahakasika anao zavatra tsy mety hakasika anao efa voalohany Jesosy zany tsy mila mandony fahotanao intsony ianao was enough. ary zay vidiny nataony Jesosy zay dia ampy mandrakizay ho anao zay halleluja And the Bible shows us how. azay aseho amin'ny Baiboly hoe tahaka ny ahoana Time to share so much more with re mbola nanam-potoana moa dia mbola nizaraiko bebe kokoa taminao zany fa ty programme ty dia miavaka we kokoa have the Your Love World programs. ary efa niteneniko aminao fotoantsika manana ny Your Love World program Teaching a lot amin'iny of things fandaharana manokana iny ako to help you learn. miresaka bebe kokoa mahakasika ny soratra masina ahafahanao mahafantatra bebe The kokoa beautiful thing today. hitanao zavatra mahafinaritra amin'izao the fotoana Bible is izao accessible to ny Baiboly dia ny olona rehetra afaka mahazo accès amin'iny avokoa afaka mahazo an'iny ianao rehefa zaraiko hoe aminao le izy eto dia afaka jerevanao amin'ny Baibolinao dia hitanao avokoa ao ny ahitana hoe tena marina tokoa ny zavatra zaraiko aminao to open your mind. and ka amin'izao show it to you. sikafony aminao Many Christians for many inona zavatra mitranga amin'ny kristianina andritry ny taona maro the word of God. ny akamaroany izy ao dia tsy misainisaina akory manokatra ny soratra masina
And they never manana baiboly izy dia miandry olona itoro teny fotsiny dia izay izy vao mahafantatra ny tenan-Andriamanitra iny dia rehefa mody any an-trano tsy mba mody ihany izy mandalina ny zavatra nambaran'le olona nitoro teny taminazy zay mahatonga ana manome anao ny soratra masina ahafahanao mahita ny soratra masina iny hoy Jesosy hoe ianao dia ahafantatra ny marina ary ny fahamarinana iny no hanafaka anao. Nao iverina amin'iny andiny fa 7:20 iny tsika satria izay fantatra teo no nitendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany mba ho lahy matoa amin'ny rahalahy maro izy andiny manaraka tsara be. Ary izay notendreny no nantsoiny koa ary izay nantsoiny no hamarininy koa ndrasy ianao izay resahany izay mino amin'ny Jesosy Kristy ary izay no hamarininy no nomeny voninahitra koa. Tia ny resahako teo mahakasika an'ilay fahamarinana ilay hoe isika no hamarina rehefa nitsangana tamin'ny Jesosy Kristy. Ndao ny andeny amin'ny Romana 4:4-20. Hoy izy hoe fa ho antsika izay anisana izany koa mba isika izay mino ilay nanangana an'i Jesosy tompontsika tamin'ny maty. Izay natolotra noho ny fahadisoantsika ka natsangana indray ho fahamarinana antsika. Jesosy Kristy no efa navototra tamin'ny Jesosy Kristy dia efa maty ho antsika ary efa natsangana indray izy ho fahamarinana antsika. Izy dia natsangana indray ho fahamarinana antsika. Jereva Romana 5:1 hoy izy hoe koa amin'izany satria efa no hamarinina ianareo tamin'ny finoana efa no hamarina tamin'ny finoana isika dia aoka isika anana fihavanana amin'Andriamanitra. Izany hoe tsy no hamarina fotsiny isika fa manana fiombonana amin'Andriamanitra, manana fihavanana amin'Andriamanitra. Tsy tezitra amintsika intsony Andriamanitra. Rehefa mijery antsika Andriamanitra dia tsy mpanota no hitany fa rehefa mijery antsika Andriamanitra dia Jesosy Kristy no hitany amin'ny alalantsika. Tsika dia no hamarinina. Dikan'izany hoe no hamarinina izany dia nambara hoe marina izaho sy ianao. Wow, mahatalanjona tokoa zany Ndao iverinao amin'ny Romana 4:7. Ary izay notendreny no nantsoina koa ary izay nantsoiny no hamarininy koa isika efa no hamarinina. Isika efa notendreny, isika efa nantsoiny ary isika efa no hamarinina. Ary izay no hamarinina no nomenaniny voninahitra. Haleluya. Voninahitra no nomenanao. Hitanao betsaka ny kristiana mino hoe Andriamanitra dia niantso azy, mino hoe Andriamanitra dia nahamarina azy. Fa le manaraka io izay miteny hoe tsy no hamarinina fotsiny ihany tsika fa nomena voninahitra. Tsy hoe miezaka maka voninahitra an'Andriamanitra ianao satria efa nomeny anao izay voninahitra izay. Haleluya. Nomeny anao izay voninahitra izay. Ok, ianao iaina fiainanao hisaotra an'Andriamanitra hoe ianao nomeny an'izay voninahitra izay. Haleluya. Kristy Jesosy nitondra an'izay voninahitra izay ao aminao. Efa anananao zany ary tokony hanome voninahitra an'Andriamanitra ianao amin'ny ara-bolanao, amin'ny fahasalamanao, amin'ny vatanao, amin'ny mahakasika anao ray manontolo. Zay no mahatonga an'Andriamanitra nanome fiainana ho anao. Efa nitanteran'Andriamanitra zany. Oka ny fiainanao hanome voninahitra an'Andriamanitra. Oka ianao hisaotra azy mandrakariva. Tsy fotoana tsony izao hiondrehanao fa fotoana izao hijoroanao ary hisaoranao an'Andriamanitra. Rehefa mifoha ianao mandray misokatra masinao dia hisaoro izy dia homeo voninahitra izy dia hiala aminao izany fanentenany zany. Ny fahotana, ny fahamazinana ary ny aretina dia efa sitrana zany, efa nesorina eo amin'ny vatanao zany, efa ravana teo amin'ny fiainanao zany. Ary androany misy fifaliana eo amin'ny fiainanao, ao amin'ny tokantranonao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Averina amin'ny laoniny ianao amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Averina amin'ny laoniny ianao amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Taka azy isika eto amin'izao tontolo izao. Haleluya. Hisaorana ny Andriamanitra. Ary rehefa vonisika hamototra tenin'ny fanasitranana, tenin'ny fahasalamana dia hivavaka ho an'ny olona amin'ny écran géant rehefa avy eo. Dia rehefa eo hivavaka ho anao manerana an'izao tontolo izao ary hivavaka ho an'ny ankohonanao sy ny firenenao. Haleluya. 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 Ndao ataontsika ty fiankohofana ity.
Oh, thank you, Lord Jesus. Misaotra anao Tompo Jesosy. Ny anaranao lehibe fahefana eto amin'izao tontolo izao sy any an-danitra. Ianao no iankofanay ankehitriny. Halleluja. Ambarao fa izay anaran'izay no manana ny fahefana ambony indrindra. Izay anaran'izay no ambony ny anarana rehetra. Izay anaran'izay no anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Eny tokoa ny anaranao Jesosy Kristy no manana ny fahefana rehetra. Ny anaranao no manana fahefana eto an-tany sy any an-danitra. Izay anaran'izay ihany manana fahefana faratapony indrindra. Izay no anarana ambony ny anarana rehetra. Izay ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izay. Halleluja. Atsoy ny anarany androany izy le nahary ny lanitra sy ny tany. Eny tokoa ianao le Jesosy Kristy anay ianao. Zava-boary rehetra no miankoka eo aminao Tompo Jesosy eo. Ianao tokoa Jesosy Tompo no tompony Tompo ianao. Tsy zavatra tsy hainao atao. Ary tsy zavatra tsy afaka tsy zavatra tsy hainao atao eo amin'ny fiainako. Ianao Jesosy Tompo. Ianao le nahary ny lanitra sy ny tany. Ianao no miankofanay ankehitriny. Miresahinao amin'Andriamanitra amin'izao fotoan'izao. Miankofa ianao aminy tahaka ny zava-boary rehetra miankoka aminy. Miankofa ianao aminy androany. Ambarao fa izy ny Jesosy Kristy eo amin'ny fiainanao. Ambarao fa izy no tompo ny fiainanao. Ambarao fa izy no tompo ny tompo. Ary ambarao fa ny zavatra rehetra dia afaka mitranga eo amin'ny fiainanao androany. Eo amin'ny tokantranonao, eo amin'ny toerana misy anao androany. Ny anaranao Jesosy Kristy no ny anarana ambony indrindra. Izay anaran'izay dia manana fahefana eto an-tany sy any an-danitra. Ny anaranao Jesosy Kristy Tompo ambony no ny anarana rehetra. Ianao Tompo Jesosy le nahary ny lanitra sy ny tany. Tsy zavatra tsy hainao atao.
Oh, thank you, Lord Jesus. Misaotra anao Tompo Jesosy. The presence of the Lord is in this place. Eto tokoa ny fanatrehan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Haleluya. The presence of the Lord. Eto ny fanatrehan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Eo aminao eo ny fanatrehan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Kemi Australia. avy any Australia. Kanserana nono. Kemi, are you ready? Vonona ve ianao? This is your moment. Izao ny fotoananao. Kemi, if you can hear me, Kemi, raha mahafaka maheno ahy ianao dia kopakopao ny tananao azafady. Eto tokoa ny fanatrehan'Andriamanitra. Kemi, Australia. Kemi avy any Australia. Cancer. Voan'ny kanser homamiada ny nono. Good. Eny ary maheno izy a, maheno izy. In the name Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. of Nazareth. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ambarako izay homamiada an'izay hiala. Your body. Ambarako izay hiala eo amin'ny vatanao amin'izao fotoana izao. Reso ny hery. Ary aoka ianao ho sitrana. Aoka ianao hiverina amin'ny loha ny vatanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy afaka ianao. Eto koa ny fanatrehan'Andriamanitra. South Africa. Sheila avy any Afrika Atsimo. Kanserana homamiada ny nono ihany koa. Sheila, I bring you healing Sheila ateriko eto amin'ny fanatritranana. in the name of Jesus. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. I'm not sure that Sheila can respond. Her pictures. Yeah. Adita, Poland. Severe depression. Voan'ny depression izy. Those tormenting spirits are leaving Misy you. fanahy manan'elgelana azy. Baikoko izay fanahy izay hiala ao aminao ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aoka ianao ho sitrana, aoka ianao ho afaka. Miala eo aminao izany fanahy izany. Amin'ny anaran'i Jesosy satria Jesosy ny efa namerina ny lohany mahakasika anao. Jesosy ny fanantenanao. Jesosy ny fiainanao. Jesosy no herinao. So carry on in life. Your Ka aoka ianao a hiaina an'izay fiainana maneho ny voninahitry Jesosy Kristy izay. Helen, Canada. Canada, Advanced stage of pancreatic cancer. kanserana pancréas. Now, the man beside Helen, can you put your hand Mba angatana ilay olona eo akaiky mba ametraka ny tanany a eo amin'ny kibony. Put your hand there for her. Yes. In the name, Amin'ny anarany Jesosy Kristy. I command the cancer to die. Ambarako ary baikoko izay kanser izay ho faty hiala amin'ny vatany ankehitriny. Miala aminy aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Arika tsy hiverina intsony. I bring strength Ateriko aminao a to you. ny hery Of mind and body. fahasalamana In Jesus' name, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. it's done unto Efa tanteraka eo aminao zany. Efa tanteraka eo aminao zany. Haleluya. Canada, and we am from Iraq. Avy any Irak izy ireo a. Men are suffering from juvenile sclerosis, and we are fibromyalgia. They're gone. Misy voan'ny fibrome. Miala daholo zany ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Afaka ianao. Haleluya. Katendi, Katende izy avy any Zambia. humerus distal fracture, Zambie. stiff elbow. In the name of the Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny herin'ny fanahy masina dia efa mamangy ny vatanao avy any etapin-dohanao ka hatraty amin'ny falady tongotrao. free in Jesus' name. Afaka ianao. It's done unto you. Efa vita zany eo aminao. Efa vita eo aminao zany. To Paul Venatu Potvila, cancer of the anus. In the name Ty ihany koa voan'ny homamiadana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ambarako izay kanser izay ho faty. of your body, Ary hiala ao amin'ny vatanao. free Aoka ianao ho afaka. from the crown of your head. Avy any etapin-dohanao ka hatraty amin'ny falady tongotrao. Yes, you are free. Eny tokoa sitrana ianao. Afaka ianao. Haleluya. All right, Sheila is back. Sheila, South Africa. Niverina le Sheila teo a avy any Afrika Atsimo. Kanseran'ny nono a. Ambarako izay fanentenana izay hiala eo aminao. Ho faty izay homamiadana izay. Ho faty izay homamiadana izay. Ho faty izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Name of Jesus, Sheila amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. I bring you health. Ateriko eo aminao ny fanasitranana. Be here.
Okay na usichana. Free Okay na uwafak. the whole of thy plague. Okay na usichana taterak. Amnenaran Jesus Christi tump. Sheila, that's you. That's your moment, so get up. Sheila zofton na nom tsangane nom zofton zo. Patrika avia Nigeria. And slow speech. Saira ni zumresa kar voan Put your hand diabet. under your jaw. Put your hand under your jaw. Like this. Put your hand under Apetao ban sokanon tananaw. Patrick, put your hand under your jaw. Under your jaw. Good. You're healed. Sichane now. Sichane now. Sichane now. From you. Sichane now. Afake now. Devil is gone. If anyala tam no se devil say hallelujah. Feel his mighty power. I can see the glow of his Et kun vunain. Et un fanatian vunain. Hallelujah. Yes, it's your moment. Zanfto na now. It's your moment. Zanfto na now. Put your hand over your chest. Atove mchacha non tananaw. The power of God goes. Nero na manja de fama mangan vatanaw am zofton zo. Thou spirit of infirmity, come Zay fanan falemen zay mielo am vatan naw akeitin. in Jesus' name. Okay, zu vela tun naw. Am vatan. Foke na zum verna tun. Afa kenau an keitin sichane naw. Am nenaran Jesus Christi tump. Afa kenau famyala am nozan. Hallelujah. You're here. Sichane naw. To God. Vunai chawananje manch. Anna Anna, in Poland. avan Poland. Advanced ovarian cancer. Voor cancer. Demand the devil Am barak ze de fulu cancer ze yellow vatanaw. in the name of Am nenaran Jesus Christi tump. be here. Okay, now sichan. Be here. Okay, now sichan. Cancer dies and leaves your Mati am vatanaw ze cancer ze miala an kelchin. Miala am naw ze de ful ze. You are free. Ah, fucking now. Ah, fucking now. Hallelujah. Hallelujah. Barbara. in Barbara? Poland. Avem Poland. Heart arrhythmia. Put your hand over your chest, Barbara. Abechaw yung tananaw ha. Ni abechaw mchacha non tananaw. Good. In the name of Am Jesus nenaran Christ, Jesus Christi. Barbara, you're free. Ah, fucking now. That infirmity is gone. That devil is If I'm yalom no ze falemen, ze yalom no ze devil ze. Am nenaran Jesus Christi. Sichane now. Hallelujah. If I'm yalam no zan. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. So chanotum Jesus. Evgenieva Abadan from Uzbekistan. Avan Uzbekistan. Tsmaita tsara masun. Rub your hand over your Tikwa, eyes. tananaw apechaw yung masnaw. Over your eyes. Atov yung masnaw yung tananaw ang keitin. And your vision will be cleared right away. Deita no fanum kaita tsaran zay naw ang keitin. That blinding spirit leaves Mial zay fanan fa zamban zay. Mial zay ang keitin. All right. Enyash. Abadan's got some sound delay. Rev Max in Finland, Parkinson's and dementia. Can you lay your hands on his head? Apechaw yung luwan tananaw. Ye. Both hands. Tananaw na kru. Both hands. Good. Et kun fanatian ng jemant. Jesus Tum ze sa sarbidyo. suffered a long time. Ti ulti den sal nan ti chufto na el. Am nenaran Jesus Christi tum. Restoration to his mind. Manat siya ni fanas chana na famerena ng lon. Am vavan. Am nenaran Jesus Christi. Our devil of darkness Zay fanan famezina zay de miala wam nas. out of his brain Miala wam sign. of him. Miala wam ne now. Alo kenot si verne wam nin sun. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. So siya no tum Jesus. Thank you, Lord Jesus. So siya no tum Jesus. It's done. It's done. Vita, eva vita, eva vita, eva vita. Hallelujah. Done. It's done. Carolyn, you Caroline. Parkinson's disease.
Caroline. I command that devil to Ambarak zay devil zay hiala amin'ny vatanao. thou spirit of darkness. Zay fanahy famazina zay dia miala amin'ny vatanao ankehitriny. Akizy hiala. Akizy hiala. Avy izy. Let her go. Avy izy. Woman, you're free of this. Afaka ianao ramatoa. Afaka ianao. Afaka ianao. You're free. Afaka ianao. Go ahead and praise God. Okay, ianao hideran'Andriamanitra sy saotra azy. God. Mahosa, USA. Raynaud syndrome. Scoliosis. Lung damage. Take a deep Tia breath. ny afakafakany no tsy salama. Okay, ianao hiaina tsara amin'izao fotoana izao. Hiaina tsara amin'izao fotoana izao. In and out. Hiaina tsara amin'izao fotoana izao. Zay fahavalo zay devil zay dia miala aminao ankehitriny. Afaka ianao. You're free. Afaka ianao ankehitriny. Patie Lisa. Enlarged Pantonga. thyroid and goiter. I command the goiter Voan'ny 4 izy. Ambarak zay 4 zay ho faty amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. free. Ary okay ianao ho afaka. Okay ianao hiverina amin'ny laoniny tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Dia miala tokoa zany. Miala aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleluja. Andre, Slovenia. Psychiatric problems. Misy cicatrice be izy In the name of amin'ny Jesus, anaran'i Jesosy Kristy. I bring you health and Ateriko restoration. aminao ny fanasitranana sy ny famerenana amin'ny laoniny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. I bring you health. Ateriko aminao ny fahasalamana sy ny famerenana amin'ny laoniny. You're back to normal. Efa verina amin'ny laoniny ianao ankehitriny. Verina amin'ny laoniny ny fiainanao ankehitriny. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Zay demony zay dia miala eo aminao ankehitriny. From you, Miala eo aminao zany. whispers in your ears are gone in Jesus' name. Miala eo aminao zany ankehitriny. Afaka ianao. Halleluja. Halleluja. Afaka ianao. Give God praise, you're free. Dia raha ho Andriamanitra isaory izy fa afaka ianao. Samira. Germany, severe Nalman, demonic oppression. fanentenany lamosina sy depression amin'ny devoly. Miala eo aminao ny devoly. Miala eo aminao zany ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy. Miala eo aminao zany. They'll return to you. Ary tsy verina eo aminao intsony Pain intsony. is healed. Sitrana tanteraka ianao. Pain is healed. Sitrana ianao. God. Sitrana. Elena, Uzbekistan. avy any Uzbekistan. Gastrointestinal tract. Osteochondrosis of the thoracic vertebrae. Ao amin'ny cage thoracique any ao misy olana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny azonamosiny ihany koa. Ny herin'ny fanahy masina dia mamanga ny vatanao amin'izao fotoana izao. Mirotsaka ny vatanao amin'ny heriny amin'izao fotoana izao. Ao amin'ny vatanao zay herin' zay. Devil is gone from Ary miala eo amin'izay. Miala eo aminao zay devoly zay. Ary afaka ianao. Sitrana ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Sitrana ianao. Sitrana ianao. you are healed. Sitrana ianao. Zany ny herin'Andriamanitra. Sitrana ianao. Halleluja. Halleluja. Mary from Norway. Mary avy any Norway. Cancer any nono. The cancer is dead in Efa maty zay cancer zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. pains. Miala zay. Miala ihany koa fanentenana amin'ny anaran'i Jesosy. Okay ianao ho afaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Maria afaka tokoa ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia raha ho Andriamanitra. Isaory Andriamanitra. Halleluja. Sitrana ianao ankehitriny. From Iran. Ty indray avy any Iran. God loves you. Tianao Andriamanitra. The confusion is gone in the name Miala ho of aminao ny confusion amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Miala ho aminao ny confusion amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary ny fitiavan'i Kristy no miseho eo amin'ny fiainanao. I bring you health, Ateriko aminao ny fahasalamana. body. Miala eo aminao ny fifanjevonana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hope Misy fanantenana ao amin'ny Kristy Jesosy. loves you. Tianao Andriamanitra. Tianao Andriamanitra. Halleluja. Hallelujah. Halleluja. Glory to God. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Ariela Kingdom. avy any Angleterre. Speech delay. Tsy afaka miteny. Forehead. Apetrao eo amin'ny tapikandro ny tananao. In Jesus' name. It's Efa miala zany ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Verina amin'ny laoniny mahakasika an'io zaza io. Misaotra Tompo Jesosy. Halleluja. Ganbol from Mongolia. Avy any Mongolia. In the name of Jesus. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. I bring health to you. Ateriko aminao ny fahasalamana. Your heart, Ao amin'ny fonao. vessels. Ao amin'ny In the name of vaisseau sanguinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. be healed. Okay, ianao ho sitrana. Be healed.
Akenao usitrana. Avy any tapon-dohanao ka hatraty amin'ny falady tongotrao. Akenao usitrana. And your back is healed as well. Ary sitrana ihany koa ny lamosinao fanentenany azy lamosinao. Afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Switzerland, Tiavany Suisse. fibroids and anemia. Anémie sy fibrome. Ambarak'izay hiala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Sitrana ianao. Sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Sitrana ianao. Sitrana ianao. Sitrana ianao. Hallelujah. Glory to God. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Hallelujah. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Misaotra anao Tompo Jesosy io. Mando korabaka sate kila mandreskis. Karen, Iran. avy any Iran. It says resistant epilepsy, severe Voan'ny epilepsie ty zazakely ty. degradation, cerebral sclerosis, cerebral palsy. Be dia be ny zavatra tsy mandeha amin'ny lohany ao amin'ny vatany ihany koa. Evil spirit of Zay fanahy ratsy, zay fanahy fahamaizina zay. Miala amin'io zazakely io ianao ankehitriny. Mivoaka ao ianao ankehitriny. Miala ao ianao ankehitriny. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Mivoaka ianao ankehitriny. out of this girl. Mivoaka ianao ankehitriny. Aoka tsy hiverina ho amin'ny intsony ianao. The girl is healed. Sitrana ny zanakao. Hallelujah. Hallelujah. Kalamani, Tonga, and Avy any heart. Tonga. Areti-po ny azy. Now, the gentleman, yes, good, good. Put your hand over Apetraho eo amin'ny foniny ny tananao eo amin'ny tratrany. Now, the gentleman with Kalamani, put your hand on Kalamani's chest. Put your good, good, good. That devil of darkness. Zay dia volony dia zay fanahy ny maiziny zay dia miala ho aminy. Turn to him no Ary tsy hiverina ao amin'ny intsony ankehitriny. Aterika eo aminy ny fanasitranany. Ary ny fahatanterahany eo amin'ny vatany. Ery hiverina eo amin'ny vatany. He's cleansed. Madio izy, voadio izy, sitrana tanteraka izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Efa tanteraka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hallelujah. Efa tanteraka izany. Teresa, Teresa, London, avy any spiritual Angleterre. attack. Attaque spirituelle. Miala eo aminao zany. You're free in the name of Jesus. Sitrana ianao. Afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Afaka ianao amin'ny ady ara-panahy. Afaka ianao. Afaka ianao amin'ny ady ara-panahy. Amin'ny herin'ny fanahy masina dia afaka ianao. Bhubaneswari, India, And spiritual attacks. ady ara-panahy ihany koa. In the name of Jesus, Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. I bring you deliverance. Ateriko aminao ny fanafahana. Deliverance from those demons. Fanafahana amin'izany demoni izany, izany devoly izany. In the name of Amin'ny Jesus, anaran'i Jesosy Kristy. you are free. Afaka ianao. And those devils will not Ary trouble izany you devoly anymore. izany tsy hanelingelanao intsony mandrakizay. Afaka ianao. You're free. It's done unto you. Afaka ianao. Hallelujah. Glory to God. Adibola, Adibola, Nigeria. Nigeria. Muscle weakness. fahalemeny ozatra. Adibola, are you Adebola, vonona ve ianao? ready? This is your moment. Izao ny fotoananao. This is your moment. Izao ny fotoananao. Adibola. Adebola, izao ny fotoananao. I bring you healing. Ateriko aminao ny fanasitranana. I bring you healing in the name of Ateriko aminao ny fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Sheila, India. Sheila and Neuroendocrine carcinoma, cancer. amin'ny ranao misy problema, misy cancer. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Sheila. Pains to go. Ambalako izay fanantenana izay hiala ao aminao. Spirit of darkness. Ary izay fanahy fahamaizina izay dia miala ao amin'ny vatanao. Miala ao amin'ny vatany ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. In return to Aoka tsy hiverina eo amin'ny intsony.
Those pains are gone. Mialeo aminao zay fanentenana zany. Mialeo aminao zany fanentenana zany. Mialeo aminao. Sitrany ianao ary afaka amin'izany fahalemena zany ankehitriny. Hallelujah. Shingirai, Zimbabwe. This is your moment. Zao ny fotoananao. Shingirai. You are Shingirai. here. Sitrany ianao. You are here. Sitrany ianao. It's done. Efa vita zany. Done. Efa vita zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. It's done. Efa vita zany. George, London. Avy any Angleterre ty tapaka lalan-drà. I bring you health. Ateriko aminao ny In fahasalamana the name of Jesus. amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Jesus brought you glory. Jesosy Kristy nameny voninahiny taminao. Ary izay voninahitra izay dia ho anao zany. Manomboka androany. Ankenao ienao anatin'izany voninahitra izany. Disease is gone. Ialao aminao izay aretiny izay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ankenao ho sitrany. Ankenao ho sitrany ankehitriny. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Sitrany ianao amin'ny fonao. Sitrany ianao. Sitrany ianao amin'ny vatanao. It's done in Jesus' name. Sitrany ianao efa tanteraka tokoa zany amin'ny anaran'i Jesosy. Hallelujah. Jane in Nigeria, constant Jane. headache and blood pressure. Avy any Nigeria, fiakaran'ny Jane, tositra. this is your moment. Zao ny fotoananao. Moment. Zao ny fotoananao. Yours now. Anao ny fahasalamana androany. Anao ny fanasitranana androany. You are here. Sitrany ianao androany. Jane, you are healed in Jesus' name. Sitrany ianao androany Jane. Miala aminao zay fanentenana zay. The headaches are gone. Miala aminao zay aretin-do You are zay. healed. Sitrany ianao. Your blood pressure is back to normal. Ary zay fiakaran'ny tositra zay dia miverina amin'ny normal zay amin'ny hery ny fanamasina. Miverina amin'ny normal zany. Halleluja. Tiopolina Namibia. avy any Namibia. Thyroid pain and diabetic pain. Fanentenana Your moment. menstruation sy ny diabety zao ny fotoananao. Efa tonga aminao ny fifaliana androany. Averina aminao ny fahasalamanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mialo aminao zay devolo ny fahalemena zay. Mialo amin'ny vatanao zany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Sitrany ianao. You're here. Sitrany ianao. Samuel from Samuela avy any Ghana. spine injury. Niazon-damosiny tao natao opération. Yeah, I can see all that's written there about your case. Eniko daholo, hitako daholo ireo mahakasika anao rehetra ireo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Samuel. The power of God is Ny herin'Andriamanitra dia efa mivezivezy eo amin'ny vatanao. Avy aty an-tampon-dohanao ka hatraty amin'ny falady tongotrao. Zay herin'Andriamanitra zay dia efa mamangy anao amin'izao fotoana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. be healed. Ankenao ho sitrany. Be healed. Ankenao ho sitrany. You're made whole. Naverina milona tokoa ianao. Isaon'Andriamanitra nahasitrana anao. Done. Efa vita tokoa zany. Efa vita tokoa zany Samuela. Efa vita zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleluja. Glory to God. Voninahitra ho an'Andriamanitra. I can feel His mighty power. Eto tokoa ny fanatrehan'Andriamanitra. See the glory. Afaka hita ny voninahitr'Andriamanitra. Tsapa tokoa ny heriny amin'izao fotoana izao. Azo antoka fa eto ny fanatrehana. You need a miracle. Apetrao eo amin'ny toerana izay ilainao fahagagana ny tananao ankehitriny. Put your hand where Apetrao you desire. eo This is your eo amin'ny moment. paty ilainao fahagagana ny tananao ankehitriny. Zao ny fotoananao. Put your hand where Apetrao eo amin'ilay toerana ilainao fahagagana ny tananao. Damilola, Teresa, Sandra. Eto lehilahin'Andriamanitra manona ny anaran'izy rehetra ireo. Apetrao eo amin'ny toerana ilainao fahagagana ny tananao. Naiza misy anao. Apetrao eo It's a special moment right Zao now. fotoana miavaka ho anao. Ny herin'ny fanamasina. Naiza misy anao. Wherever you are, Naiza misy anao. what the condition is, Ninina zay aretina tsapanao apetrao eo ny tananao. Amin'izay toerana ilainao fahagagana avy amin'Andriamanitra. Fanasitranana avy amin'Andriamanitra. His mighty power. Enao ve zany heriny zany? Hitanao ve zany voninahiny zany? Eto koa ny fanatrehan'Andriamanitra. Eto ny fanatrehan'Andriamanitra. Put your hand there. Apetrao eo ny tananao. Power.
Zao ny oranao. This is your moment. Zao ny fotoananao. Of what the case is. Tsy manina na inona ny aretina tsapanao. Tsy manina na hafirina izy nitoetra teo amin'ny vatanao. What you've tried. Tsy manina na inona no efa ezaka nataonao asitrananao tadio fa tianao Andriamanitra. Tianao Andriamanitra. Ary tiany iverina amin'ny laony makasika anao. How can you Ary serve God? satria raha tsy salama ianao amin'ny fomba ahoana ny ahafahanao manompo an'Andriamanitra. Andriamanitra For himself. dia nataony ho azy ianao, no hoarino ho azy. Ka ahoana ny ahafahanao manompo an'Andriamanitra raha tsy salama ianao? Wants you well. Zay mahatonga an'Andriamanitra tiany ianao ho salama lalandava. Ary tiany ianao hiaina ao anatin'ny voninahiny. No matter what's been ailing you. Ninina zavatra nambara taminao. This is your moment. Zao ny fotoananao Of Jesus amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, Son of the living God. zanak'Andriamanitra velona. I bring you healing. Ateriko eo aminao ny fanasitranana. Bring you health. Ateriko aminao ny fahasalamana. Right now. Ankehitriny I command the deafness to go. ambarako izay sofina tsy maheno izay hiala ao aminao izay fanahy izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny sofin'olona izay tsy mandrea misokatra izy androany ary maheno averina amin'ny laona izy androany. Dumbness to go. Ambarako ihany koa izay olona mona, izay ny olona mona rehetra, izay fanahy izay hiala eo amin'ny vavanao. I command blindness Ary to go. ambarako ihany koa ny fanahy ny fahajambana hiala eo aminao ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Come out of their eyes. Zay fanahy ny fahajambana izay hiala eo amin'ny vatany ianao, eo amin'ny masina ianao ankehitriny. Be gone from them. Anao hiala eo amin'ny ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Be healed. Anao ho sitrana. Healed in your Anao ho sitrana ao amin'ny avokavokao. I bring strength back to Ateriko eo aminao ny hery androany you again. mba ahafahanao mandeha indray. Anao ho sitrana. Be healed in your body. Anao ho sitrana Be ao amin'ny cleansed taolananao. in your blood. Anao ho voadio ny ranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Every blood condition. Ny olona izay manana olana amin'ny raha rehetra, I command it to be ambarako izay hiala eo aminao, ambarako izay ho sitrana, ambarako izay adio indray. rebuke the ulcer. Ary roako ny kansera-ndra Darkness come out of the body. miala ao amin'ny vatany ianao ny fanahy fahamazinana. Ary miala ny omamiadan-dra ankehitriny, ulcère miala ankehitriny. Out in Jesus' mighty name. Voadio avokoa ny omamiadana rehetra amin'ny vatanao rehetra ankehitriny. Out. Mivoaka ao amin'ny vatany ianao. I pray for children. Mivavaka ho an'ny zazakely manerana an'izao tontolo izao ankehitriny. Mivavaka ho an'ny zazakely manerana an'izao tontolo izao. Ny herin'Andriamanitra dia eo amin'ireo zazakely ireo ankehitriny. Ny herin'Andriamanitra On children. eo amin'ny zaza avokoa ankehitriny. I command the tumors to go. Ambarako izay tumeur izay hiala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Every child. Ny zaza rehetra mandray ny fahasalamana fanasitranana ankehitriny. Raiso ny fahasalamana amin'ny accident. Raiso ny fahasalamana amin'ny fahajambana. Raiso izay fahasalamana izay amin'ny vatanao iray manontolo, amin'izay vatanao Patie ilainao an'izay fanasitranana izay. Misy zavatra mitranga eto. They're being healed everywhere. Betsaka ny zaza sitrana ankehitriny, aiza na aiza misy azy sitrana. Ny zaza any amin'ny hopitaly sitrana, ny zaza any amin'ny trano sitrana, ny zaza na aiza misy azy sitrana. Ny herin'ny fanahy masina no efa mamangy azy ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Power of God. Ny herin'Andriamanitra, God. ny herin'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra, Power of ny herin'Andriamanitra. I see so many women are being healed by the power of God. Hitako vehivavy be dia be sitrany ny herin'ny fanahy masina ankehitriny. God has Halleluja. mercy on you and on your family. Mety hoe aminao izany na amin'ny ankohonanao. Satria ianao miandraikitra ny ankohonanao. Brings you strength. Ankehitriny izy manome anao hery. Anao ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Devil is gone. from you. Miala eo aminao izay devoly izay ankehitriny. Miala eo aminao izay ady ara-panahy izay ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Rebuke stroke. Esoriko ny fahataparan'ny lalan-drà ankehitriny. Ambarako izy hiala eo aminao, anao ho sitrana amin'izay fahataparan'ny lalan-drà izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Heart conditions are being healed. Ny areti-po androany dia sitrana ankehitriny. Ny areti-po dia sitrana androany. Ny areti-po dia sitrana ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo.
Receive healing. Raisun fanastanan, raisan fanastanan zanyan keichin, raisan keichin, raisan keichin. Amnenaran Jesus Christitum. Thank you, Lord. Sochanotum. As you receive your healing, Aftone no manjayan fanastana no keichin historia demant. Historia demant. Historia demant sa chisna na sichana na wandran. Historia demant sa chisna nuva piana na wandran. Historia demant sa chisna tuja elte na wandran. Amne naran Jesus Christi sichane na wandran. Amne naran Jesus Christi vernam lon makaskano. Tuja fanatenan sekul anem nyoptal neza misenau. Historia demant keichin. Historia sa china na sichana now. Historia is the cheese na nafaka now. Historia is no faka kan. Historia is no savachana tolte wam now. Historia is the chile bello cheese. thank God for what He's done for you. Historia is no savachatonyo wam now. Na tontam nauzan, na tontam nauzan, na tontam nauzan, na tontam nauzan. Sichane now, sichane now, sichane now, sichane now keichin, sichane now keichin, sichane now keichin. Historia demanta sa china na sichana now isn't one. Historia is mensch kazan. Such a now say tum Jesus. Father, stand on a nice. Father, stand on a nice. Chugs on your kitchen. Yes, you are here. Yes. And sichanat kueno, sichanat kueno kitchen. Hallelujah. Well, keep praising Him. There are Chinese stories and kitchen. There are Chinese stories. Stories such as Lena Sichana now. Stories such as Lena Nafaka now. There are isn't right. There are isn't right. Taterante of those eyes. He's done it. Taterante of those eyes. Stories of Tonzo, a Sanjatun Tananau, stories of Tonzo. Islândia mancha na Nuvanjana, não, Islândia mancha na Nafaka, não, Islândia mancha na Sichana, não, Isu Mexican Berarech. Isle Panzak, Isle Tum, Zaitkun Maizas. A Sanjatun Tananau, a Kaitini, stories. Historia funora mantuli saci menchkan zailochis. Isle panzak, hallelujah. Zain mais e não panzak. Ele não tkun panzak, zain mais e não, hallelujah. Zaitku mais é no tupa de mate, no le panzak.
ambara hoe izy ny mpanjaka mpanjaka. Oh, hallelujah! Haleluya! Sotra anao izay tompo Jesosy. Haleluya! Hallelujah. Haleluya! Wonderful. Tena mahatalanjona loatra. I'm sure we've got lots and lots Ary of tena mino aho fa efa betsaka ny fijoroana vavolombelona manerana an'izao tontolo izao mitranga eto androany. Ataovy azo antoka hoe ianao ilay anisan'ny mizara ny fijoroana vavolombelona anao ankehitriny amin'izao fotoana izao. Alefa ao aty ny fijoroana vavolombelonao mba te aheno zavatra nataon'Andriamanitra teo aminao. Pastor, his left arm in February. Yes. When you prayed, Pastor ty olo ty narary ny tanany ankavia tamin'ny fotoana ianao mivavaka ho azy dia sitrana tanteraka izy pasteur. Mahatalanjona zaza. Ty driava ny Malawi. Mr. Fale, he was involved in an accident 5 years ago. 5 taona lasa voan'ny accident izy. Such that he couldn't walk with his two legs very Ka well. natonga sy afaka nandeha tongotra araka ny tokony ho izy tsony fa androany rehefa nivavaka ianao pasteur. He said he has received Dia hoy izy hoe his healing. nandray ny fanasitranana izy. Separately. Haleluya! Flora from Italy. Ty indray avy any Italia ty iray ty. Lord Jesus, she experienced a pain in her left breast Tia mahay fanentenana izy tamin'ny tratrany tamin'ny nonony ankavia. weeks ago. Nandritra ny herinandro maromaro. Put your hand Fa pastor Chris rehefa nitenenao apetrao eo amin'ilay toerana ilainao fahagagana ny tananao. Rehefa nataoko zany ka nietsika tamin'ny finoana dia sitrana tsy naheno an'ilay fanentenana intsony. Niala tanteraka zany ankehitriny voninahitra an'Andriamanitra. Ty ihany koa pasteur misy any Uganda. Zay misy sekoly ny olona marena ihany koa andro faharoa dia zaza 7 nanomboka naheno. Dia androany zaza 7 ny fitambaran'ny zaza maheno sy afaka miteny ankehitriny voninahitra ho an'Andriamanitra. And couldn't walk as a result. Ty olona ty indray pasteur narary izy dia nanomboka tsy afaka nandeha intsony izy. Fa tamin'ny fotoana izy nanaraka ny fandaharana tamin'ny fotoana ianao pasteur nivavaka ho an'ireo olona tsy salama ireo nitsanganao. Dia teo nitsapako hoe sitrana tanteraka aho afaka ny mandeha tsara ary nisofiko ankavia ihany koa izay tsy afaka naheno teo aloha ankehitriny maheno tsara. Old lady who came to a healing center. Ty indray olona anankiray And izay tonga tamina centre anankiray dia niteny hoe nandritry n'ilay vavaka ny zavatra tsapany. her mouth forcefully. She threw up and became free from pain and discomfort. Izy ilay nanentena foana vatany teo aloha tamin'ny fotoana ianao nivavaka ho ay pasteur dia afaka izay fanentena izay voninahitra ho an'Andriamanitra. Yes, sir. The devil was coming out of her. That's why she was throwing up. Yeah. Pastor, this is Nisy olona nandoha dia hoy izy pasteur Chris ilay fanaratsy nivoaka tao aminy izay nahatonga anazy 82-year-old nandoha. woman suffered from a bone disease that affected her severely. Ty olona ty indray nandritra ny 3 taona nisy aretina tamin'ny taolany ka nitondra fiantraikany ratsy be teo aminy. Whenever she walked, Tsy afaka nitondra ny vatany intsony izy, tsy afaka nandeha intsony mihitsy izy. Ary tena nanao nisy opération nataony tany Australie nandritra ny 3 taona lasa when Pastor Chris was Fa praying pasteur for Chris rehefa nanomboka mivavaka ianao and she got up and began dia to sitrana izy ary nitsangana teo izy dia afaka nandeha sitrana Pastor from the tanteraka. Philippines. Pasteur ty indray avy any This Philippines. fellow said, I was diagnosed with stage 5 kidney disease. Ty indray voan'ny I have regained my olana strength. tao amin'ny voany I tao can do what I couldn't dia do nefa before. niratsy tena niratsy mihitsy ka natonga tsy afaka nanao zavatra lehibe kokoa. Dia nefa izy tao anatin'izay rehefa mivavaka ianao pasteur dia sitranao. I suffer from Crohn's disease and blood clots in my head. Ty indray koa nisy olona marary an-dolavy izy ary ndrahany ihany koa dia nisy olana. Right now, I'm a living Kanefa testimony of ankehitriny God's za power. pasteur dia zany ny fijoroana vavolombelona hoe afaka miasa Andriamanitra. Diagnosed with cervical spondylosis for more than 20 years with severe pain and discomfort. Ty olona ty indray nandritra ny 20 taona na iny fanentena tsy nahazo aina mihitsy izy tamin'ny vatany. Fa androany izy navoray kasika avy amin'Andriamanitra sitrana soma tsara izy tao anatin'izay 20 taona izay afaka nanao zavatra tsy vitany hatramin'izay afaka mandeha afaka mietsika afaka mampiasa ny vatany. 2020, she was diagnosed with diabetes. Ty olona anankiray ty indray roa taona lasa izay hoe misy diabeta tao amin'ny vatany tao. Sugar. But he said my set time came when the healing Dia nefa stream rehefa nanomboka ny started. healing streams dia efa namboariko ny saiko vonina koa andray kasika vonina andray fanasitranana. Glucose rate has been normal and Ary tao aorianan'izany dia verina tamin'ny laony ny vatako rehetra. my faith Eny. walked
Glory be Miasa to tokoa ny God. finoana I'm ny free from voninahitra ho diabetes. an'Andriamanitra. And Halleluja. this is from China Afaka. side. Ty indray avy any Chine, Says, pasteur. I am from Angola, Avy any China. Mongolie. My leg was hot and I couldn't walk. Manaintaina be ny After tongotrako ka tsy afaka nandeha mihitsy aho. Tamin'ny fotoana nandray anjara pasteur tao anatin'ny programa Healing Stream miaraka amin'ny pasteur Chris dia voarayako ny fanasitranana. Ankehitriny ny tongotrako tsy manaintaina intsony ary afaka mandeha soma tsara. A 17-year-old boy had hearing problems. Ty indray zazakely anankiray izay tsy afaka maheno tsara izy tamin'ny sofina nandritra ny 15 taona. Zany hoe tanora fa tsy zazakely azafady. Interesting. And now he's 17. Yes, sir. Hatrambola vao 10 taona zany izy nanomboka hatrambola kely zany izy nanomboka tsy naheno dia izao izy 15 taona dia afaka maheno izy. Ty indray avy any Qatar. Ty indray ny tongony no naratra mafy be mihitsy ka tsy afaka nandeha araka ny tokony izy raha tsy mitondra tehany fa dia sitrana izy ankehitriny. Mba afaka mandefa video ve nareo azafady azafady. There's somebody with an ulcer on the leg that dried up during this service. Nisy olona izay nisy nana be ny tongo, nisy bay be dia tonga dia maina teo no eo le izy. Rehefa mivavaka pasteur voninahitra ho an'Andriamanitra. Ankle for a week. She fell Ty into indray a gutter. teo amin'ny cheville teo no nivonto be. Fa tamin'ny fotoana ianao pasteur nivavaka dia sitrana izy. Halleluja. As pastor ministered, he mentioned healing for the bones. And she just Ary ny burst taolany out ihany in koa thanksgiving eny to hoe God. manaintaina Now she's foana able dia to walk ankehitriny free, afaka move izy and tamin'ny do fotoana that lehilan'Andriamanitra easily. mivavaka ho The an'ny pain taolany is olona totally gone manaintaina. from her. Tena And niala this is tamin'ny from avokoa United zany States, fanaintaina sir. zany dia A lady ran'Andriamanitra. who has been feeling severe pains in her knee for about Ty 3 olona months. ity ihany koa nandritra ny 3 couldn't volana step nanaintaina ny completely, lohalika tsy afaka but nanao during nininy the izy tena prayers- nijaly. Fa rehefa during the mivavaka ianao prayers, she pasteur says, dia niteny ianao now she pasteur can hoe touch afaka every part, she can mikasika touch down, she can afaka bend rehefa tao aorianany ianao mivavaka pasteur dia afaka manao zavatra tsy vitako ako, afaka miondrika, afaka afotrako ny lohalikako. Ty indray avy any Canada hoe nisy fivontosana tao amin'ny atoka amin'ny taona nandritra ny 3 taona fa rehefa mivavaka ianao pasteur dia sitrana tanteraka. Ty indray fijoroana vavolombelona avy any Canada. Ty nandritra ny 2 taona teo amin'ny chaise roulante. Fa nanomboka androany izy tao aorianan'izay 2 taona izay dia afaka mitsangana ary afaka nandeha voninahitra ho an'Andriamanitra. This is from Mauritania.